Kosa tsy afapo tamin'ny didim-pitsarana izay nivoaka mahakasika ny fitoriana teratany karana iray ireo mponina avy etsy anivon'ny fokotanin'ny Soavy Masoandro didy izay milaza fa afaka noho ny fisalasalana ity teratany karana ity teratany karana izay milaza ho tompon'ny tany izay efa najarin'izy ireo ary misy ny toeram-ponenany ihany koa. Mahakasika ilay tany eto Soavy Masoandro izay noajarin'ireo mponina ho azo volena dia efa nivoaka hoy izy ireo ny didim-pitsarana mahakasika azy io. Araka ny fanazavana azo dia fitoriana ataon'ireo mponina tamina karana iray izay voalaza fa makankerin'ny tanin'izy ireo. Teo ihany koa ny fandrahonana miatra amin'ireo mponina mamboly ny tany. Manoloan'izany indrindra dia nambaran'izy ireo fa tsy afapo tamin'ny didim-pitsarana izy ireo ka nampiakatra ny raharaha amin'ny dingana ambony. Tena mafana dia mafana kototra ny tompoko ny toedraraha zany misy eny Tobe, Soavy Masoandro, Tsavo ankehitriny satria dia rehefa natao ny fotoam-pitsarana tompoko dia tsy nahafapo anay zany ny didiny voaka nefa ireo gros bras sy ny olona zay nentin'le karana dia nanimba zavatra kototrany tao ny fanombana tanànana, tao ny fanombana sy ny fanompana nefa ny tompoko dia mahagaga anay tao anatin'ny fotoam-pitsarana dia afaka noho ny fampisalasalana ry zareo satria dia ary vita zany ny fotoam-pitsarana vao vita fotsiny ny fotoam-pitsarana dia nirotsako ireo gros bras tompoko ary tena nanao ambiletra be amin'ny tany zay efa nasainay tompoko. Fotoam-pambolena kototra zao vary aloha nefa dia voasakana izy ireo raha mirotsaka ny tatsaha dia efa eo akaiky ny tongotra ao ny angadiny mitefaka tompoko ary zany ny zavatra misy tena misy zany ary tena misy ary efa azonay sary zany olo zany mitondra angadin'omby mitondra inona tompoko ary tsy manaiky mihitsy ireo gros bras fa vao iraky ny karana ao izy ary izy indray no solo tena anay eo amin'ilay fambolena. Maherin'ny zato tafo eo ny voakasika ity raharaha ity mitaraina izany ireo mponina satria nambaran'izy ireo fa tsy afaka mamboly sy mampiasa ny tany izy satria dia tonga ireo milaza ny tompon'ny tany miaraka amin'ny angadin'omby izay miasa ny tany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy manana taratasy mazava ireo milaza ho tompon'ny tany manamarina ny mahazy ny tany. No amafisin'izy ireo hatrany ary fa ona no navadika ho azo ambolena ireo velaran-tany izay nambaran'ireo olona fa efa hanana ny taratasy mazava.